Ao anatin'ny fanovana izay kasain'ny gouvernemanta atao sy ny ady amin'ny kolikoly dia nisy androany ny feonan'ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta Ravelonarivo Jean tamin'ireo sehatra voakasika izany toy ny lehiben'ny faritra, administrateur civil, grand corps, ireo mpisehatra amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana, ny fitsarana ary ny tompona ndraiky ny jirama. Aoka tsahatra ireo fomba ratsy fototry ny kolikoly. Io ny toromarika nomen'ny Premier Ministre Ravelonarivo Jean raha namory ny mpiasam-panjakana ambony, mpahandraharahany lafitany, ny lehiben'ny faritra. Ireo tompon'andraikitra misahana ny sehatry ny fandriam-pahalemana, ny fitsarana sy ny maro samihafa teny amin'ny lapan'ny Arivo ny tenany. Fivoriana izay mifandraika indrindra amin'ny fametrahana ny ady amin'ny kolikoly sy ny firosoana amin'ny fiovana araky ny politika napetraky ny gouvernemanta. Miafatra ao amin'ny grand corps dia mamerina lalandava ny fametrahana ny laminasa mikasika ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana izay ahitana ny état de droit izay tokony apetraka ary indrindra ny ady amin'ny kolikoly. Ireo zavatra reo moa dia tsy azo atao averiko mbenimbeny aminareo hoe tsy miteny ny zavatra tokony ho atao fa ampahafantarina ry zareo reo satria manana andraikitra lehibe any amin'ny faritra sy ny toerana izay iasany tsirairay. Ka mino aho fa rehefa mitambatra ny hery rehetrarehetra hoentina hampandrosoana ny Madagasikara ka mazava ny politika izay tianao apetraka hitantanana ny firenena ary nolazaina ry zareo dia mino aho fa olon-kely ny tsirairay ka hiaraka hanambatra ny hery hampandroso any Madagasikara malalatsika. Io moa ny membre ny gouvernemanta dia efa nahazo ny consigne mazava amin'ny fomba hitantanana ny firenena. Fa tsy maintsy ampahafantarina andreo mpiasa mpanjakana satria misy lalàna mifehy ny mpiasa mpanjakana ary matetika zany dia tsy fanajana an'izay fitsipoka mifehy ny asa-mpanjakana izay sy ny lafiny rehetra no mahatonga an'ireny zavatra tsy mandeha ary mahatonga an'ireny intervention na hoe fanakanana ny zavatra ao atiana ho apetraka ary ampanarana hampandrosoana ny firenena. Ao anatiny ady amin'ny kolikoly hatrany dia niona tamin'ny jirama ny ministerany angovo sy ny solika ny vola sy ny teti-bola ihany koa ny Premier Ministre Ravelonarivo Jean. Isan'ny vototra nandritra ity fionana faharoa ity ny mikasika ny fitantanana mahomby izay antoky ny fanarenana ny jirama, ny fitsipifehezana, ny fahavitriana, ny finiavana ary ny fahitipo. Ireo ny soatoavina tokony arahina ho hiatrany ny Premier Ministre ahafahana tonga amin'izany fiovana tena izy izany.